rivodoza Eminaty tsy afabela ny faritra Tsinanana. Fanambanina ny Zosi ny Asy ny Panabe tsy azo ekena hoy ny Saint-Pama. Vola iadina amin'ny Covid-19 tsy mangarahary misy tsy fahatomombanana. Makasitraka anao an-trano manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao takariva izao. Tonga soa anatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao manolotra ny arabary tomboky lahy sy tomboky vavy. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mandravarava tanteraka ny rivodoza Eminaty amin'ny faritra Atsinanana na fony izy mbola tsy tafiditra akory azy. Efa tapaka tanteraka ny herinaratra sy ny fifandraisan-davitra any an-toerana amin'izao fotoana izao. Efa miakatra ihany koa moa ny ranomasina. Avitra Solondraibe sy Andriakoto Malala. Ny maraina teo dia tany amin'ny 720 kilometatra Atsinanana mananjara ny foiben'ny rivodoza Eminaty. Efa niakatra ambody ambony ny ranomasina tany amin'ny morontsiraka Atsinanana sy atsimon'ny Nosiny. Toy izany ihany koa ny tapany andrefana izay nahazo fampitandremana ny amin'ny tokony tsy hidirina ny ranomasina intsony satria dia isy fiatraikany amin'iny faritra iny ity rivodoza ity. Manodidina ny 4 ka hatramin'ny 420 metatra ny avon'ny alin-drano raha ny vinavina avy eo amin'ny ivon'ny meteo ho an'ny faritra Vatovavy hatrany amin'ny morontsiraka atsimo. Raha ho tafakatra 3 ka hatramin'ny 5 metatra kosa ho an'ireo faritra andalovany noho ny rivotra hoentiny ary isy fiakarana hatramin'ny 2.9 metatra ny ranomasina. Mikisaka somary mianatsimo andrefana ny lalany ka mahafaka 720 kilometatra isan'ora. Mitondra rivotra 410 kilometatra isan'ora sy tafiotra 570 kilometatra isan'ora ity rivodoza ity. Tombanana hiditra an-tanety ao anelanelan'ny distrikan'ny Mananjary sy Manankarany Oal manodidina ny amin'ny 7 ora sy misasakalina. Amakivaky ny antany izy alohan'ny voany any amin'ny lakan-drano Mozambika raha ampitso alarobia ao amin'ny faritra Androy. Raha ny vaovao nampitain'ny meteo tokony tamin'ny 5 ora sasany hariva teo kosa dia efa any amin'ny 420 kilometatra Atsinanana somary avaratra Atsinanana Mananjary no misy ny foibeny. Tsy miova ny rivotra hoentiny fa lasa nahafaka 220 kilometatra isan'ora kosa. Foana ny filazana ho an'ireo faritra sy distrika manaraka ireto: Analanjorofo, Alaotra, Toamasina Volo sy Faharoa. Mbola miatra kosa ny filazana lokomena na filazana loza amin'ny tatao ho an'ny faritra manaraka: Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary Mangoro. Mampiatra ny fepetra amin'ny filazana amin'ny lokomena kosa ny faritra manaraka: Vakinakaratra, Amoron'ny Mania, Matsiatrambony ary Orombe. Miloko mavo na filazana manambana kosa ho an'ireto faritra ireto: Atsimo Andrefana, Androy, Anosy, Manjakandriana, Andramasina, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimon-drano, Antananarivo Renivohitra, Ambohidratrimo ary Arivon'ny Mamo. Miloko maitso na filazana fanairana kosa ho an'ireto faritra manaraka ireto: Bongolava, Menabe, Anjozorobe, Ankazobe, Soavinandriana ary Miarinarivo. Sokajiana ho rivodoza mahery-vaika na cyclone tropical Eminaty. Hogoavana ny takaitra velany indrindra ho an'ireo faritra ho lalovany. Ireo faritra ireo izay sokajiana mbola marefo tanteraka noho ny takaitra navelan'ny rivodoza teo aloha. Isan'izany ny fiakaran'ny rano amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Matsiatrambony, Atsimo Atsinanana ary ny faritra Atsimo. Efa nitsahatra avokoa moa ny fampianarana amin'ireo faritra maro ireo noho ny fandalovana ity rivodoza ity hatramin'ny alarobia izao. Entanina hatrany rehetra anaraka tsy tapaka ny fivoarana ity rivodoza Eminaty ity, fa indrindra mba samy hijanona trano hialana ny mety loza ateraka izany. Ireo mpiandrika kosa dia entanina mba tsy hitsofoka ny ranomasina mandra-pialan'ny rivodoza. Nifandraika amin'ny izahay vaovao makasika ny fandalovan'ny rivodoza teto amintsika izay hatrano dia nanao fanambarana ny solotenan'ny Ampanjaka ao Manakara rehefa hiparita ny faritra Vatovavy sy ny amin'ny tokony hijerena ny vahoaka ny tondra takaitra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Batsirahiny. Tokony sitraka izany avokoa ny malagasy rehetra hoy ny nambaran'ny solotenan'ny Ampanjaka. Avitra Solondraibe sy Andriakoto Malala-Drandy. Nanao Antsoavo ho fanairina mpitondra fanjakana sy olom-boafidy rehetra any amin'ny faritra Mananjary ny ray aman-dreny lehibe hajain'ny fiarahamonina any an-toerana. Mikasika indrindra ny tokony hisitrahana ireo mponina tsirairay fanampiana manoloana ny takaitra goavana navelan'ny rivodoza Batsiray farany teo. Fizarana ara-drarany ny fanampiana ho an'ireo trabona ny tokony atao hoy izy fa tsy ny amin'ny apahany fotsiny ihany, satria maro ny mponina no mbola tsy misitraka fanampiana no mitaraina amin'izy ireo ka antony mahatonga izao fitarainana izao. Amin'ny mpitondra fanjakana rehetra eto Mananjary sy ireo voafidy
eto Mananjary. Maro ny olona tonga manantona ka amin'izany dia mitarainy izy ireo fa aiza ho aiza ny fanampiana fa dia hatramin'izao dia mbola tsisy vavatany ka mba magnantena ny izarana an'izany niany ny vahoaka fa tena sahirana ary dia marary tokoa. Izany no fiangaviana napetraky ny olona sasasasa sy ny vahoaka ny Mananjary tampoka dia tsy maintsy ampitaiko izany satria adiloko no mitondra an'izany resaky izany amin'ny mampanjakana soatra to. Nisesy tokoa ny tsy fahaiza-mizary nataon'ny fanjakana manoloana ny fanampiana ho an'ny vahoaka malagasy. Lasa misy avaram-patana kanefa samy mitondra takatra goavana avokoa ny faritra rehetra izay nandalovan'ny rivo-doza. Io ny tsy fiomanana izay hita amin'ny baribary. Toa lasa miandry fanairana sy fitarainana trano vao mahatsapa ny tokony ataony ny fitondrana foibe sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary. Atao olana trano mikasika ny fitaterana. Ratsaivina nefa nisy ilay fiaramanidina sy helikoptera nirehariana nandritra ny fankalazana ny 4 Jona saingy tsy fantatra mazavatra eto ny tena antom-pisiny. Miezaka mitraka samy irery ny malagasy tsirairay amin'izao satria tsy hita intsony ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana foibe. Manameloka tanteraka ny fiesika nataon'ny solombavambahoaka IRD manoloana ny mpampianatra EPS Somaly eo anivon'ny Saint-Pamaka mangataka fifonana ampahibe maso manoloana ny fiesika tsy mendrika nataony. Manambany ny mpampianatra ary manapotika ny fanabeazana izy ireo. Ando Miaratina sy Mathieu Princy. Betsaka ny nanao hevitra taoriany fifamalina teo amin'ny mpampianatra EPS sy ny solombavambahoaka avy amin'ny IRD teny amin'ny distrika na Tsimindrantendy. Nanameloka tanteraka ny fihetsika mamoetra nataony ity olom-bofidy ity ny teo anivon'ny Confédération syndicale sy mpamandro any. Porofo mitohaka amin'ny tenda maneho ny fanaovana tsinitsirina sy ny tsindrazolena atao amin'ny mpampianatra ny fihetsika toy ireny ka tsy azo ekena velively. Tsy azo ataony manao zavatra tahaka an'ireny satria manitsakitsaka n'le maolona n'le mpampianatra mihitsy n'le izy ary antson'izay anisan'ny tena faran'izay mavesatra angamba n'le zavatra natao ireny ka lavinay marindrano efa tena trop izy ny teny farantsay le zavatra niseho nampiarina amin'ny mpampianatra tsotrozonge tsika tsotrozonge nareo raha tsy zahay dia maninona izay ny atao an'izany amin'izay mbola hitondrana video ndray raha izahay zao mamoaka an'ireny dia nareo mamaly azy fa dia entina mihitsiny dia jereo ny afaran'le zaza mampalahelo koa le zanaka satria nahoana vao misy mahazo azy dia dadanay tsy minapahailalany dadanay ka voaporovana izao. Mangataka ny solombavambahoaka hifona ampahibe maso manoloana ny fihetsika nataony ny Saint-Pamaka. Tokony ho eny amin'ny ministera anay zany andrefatra solombavambahoaka hifona amin'ireo mpampianatra EPS izahay mihitsy fa tsy ny EPS hifona aminay satria ny antony dia izao fa nitsakitsahana fanaovana tsinitsinina anay ireny ary izay le mampatonga anay hoe ty tsy anaiky tsony izahay dia eo zany rapitso zany zay eny amin'ny ministera dia miandeanao zay le matoa solombavambahoaka asehoany mahasolombavambahoaka anao satria solombava anay ianao dia na misy zavatra nataonao izay hitanay fa tsy ekenay mampampianatra mpanabe anay ary tena naninao tsinitsinina anay ianao teo mason'ireo mpianatra izay beazinay eto zany zay dia mametraka mihitsy ny hoe tsy rariny. Anisan'ny mampitotongana ny fanabeazana ny fihetsika toy ireny. Ireo olona tokony ho modely indray no manao fihetsika tsy mendrika. Nandritra izay 5 taona izay dia very ny asan'izany atao hoe mpanabe zany satria ny zavatra rehetra izay mitranga eny anivon'ny fanabeazana dia victime foana ny mpanabe. Ny mpanabe foana no tratra farany. Ohatra zany akoatra ny zavatra mitranga omaly zao misy ny zavatra izay ataon'ny ray aman-dreny mahakasika ireny zanany ireny ohatra hoe tsy mahay ny zanany na tsy maharaka ny zanany dia ny mpanabe no tratra farany. Olon-dehibe eto anivon'ny firenena aza zany dia manao tsinitsinina ny mpanabe eto Madagasikara nefa ny aoka ho fantatry ny rehetra fa tsy nisy ny filoha-pokotany hatrany amin'ny filohan'ny repoblika raha tsy misy ny mpanabe. Zany hoe ny mpanabe zany dia antokaray hampandrosoana ny firenena rehefa tsisy ny mpanabe dia mazava ho azy bady ny olona. Efa maro moa ny fangatana sy ny antsoavy nataony teo anivon'ny Saint-Pamaka
ny jerena manokana sy ny famerenana ny asy ny mpampianatra indrindra ny fanarenana ity sehatra ity saingy toa lasa antso ny efitra fonana efa izany hatramin'izao. Raha ny vaovao voaray farany amin'izao fotoana izao makasika indrindra le revidoza emina ty moa dia efa any amin'ny 420 kilometatra tsinanany mananjary no nisy ny fohibeny raha ny nambarany teo anivon'ny sampana-pamantatra ny mety ho toetry ny andro 20 minitra lasa izay 70 kilometatra isan'ora ny rivotra hoentiny ary arahina tafiotra 570 kilometatra isan'ora. Manomikisaka miankandrefana somary atsimandrefana trany diany ka mafaka 520 kilometatra isan'ora. Fona ihany koa ny filazana ho an'ny Menabe sy Bongolava mbola manakery kosa ny filazana ho an'ny faritra Navoaray izany. Eo amin'izay pejy ny fanabeazana izay hatrany dia manameloka tanteraka ny fiesika izay nataony solomavambahoaka izay miendrika tsy fanajana sy fitsabana amin'ny asan'ny mpampianatra ny syndicat de professeurs ny EPS eto Madagasikara. Tsy azo ekena ny sindry azo ilaina tao amin'ny mpanabe amin'ny endriny rehetra. Teto ihany koa dia nampitandrina mialoha ny tompon'andraikitra rehetra izay mieritreritra hanao fiesika hafahafa mialoka anohitoina io mpampianatra EPS io izy ireo. Manao antsoavo ny ministra Piay izy ireo hijery akaiky ny toe-javatra iny fa sady mampihemotra no manimba ary mambotry ny asa fampianarana. Ny lafim-baovao tsy fandriam-pahalemana dia toa mandry tsy lavoloha manoloana ny fandriam-pahalemana tokoa ny ankamaroany fokotany eto Antananarivo renivohitra tato ato izay. Ny androngatra izay tsy izy ny fanendahana navakitrano isan'izany izao ny etsy amin'ny fokotany Manarotsoa sy Andavamambo toy izao indrindra ny vaovao makasika izay eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Alatra moto fanendahana ary posy vakitrano sesilany ny trangana tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra tato ato. Tsy mifidy ora fa na dia atoandro be azy. Ny atoandro indray moa ny mpanentaka sy ny mpanao sity mahery dia efa tsy hita intsony izay ilazana anazy. Misy ihany ny tratran'ny ankizy moa dia indraindray moa marary ihany indray aloha ny ianao mijery an'ilay zareo le efa tratra sy ny efa hamonoana mahazo azy. Marary ny ainy satria ny izay tratran'ny olona dia tena ataon'ny olona mahita faisana. Saika mitondra fitaovam-piadiana mihitsy ny jiolahy ety amin'ny fokotany Manarotsoa Atsinanana. Tsy vita ny fanendahana fotsiny fa mamono mihitsy koa. Tena isaky ny amin'ny nora ariva sy le vao maraina iny dia misy andehan-jiolahy mahitsiny zany tena mitondra sabatra zany mitondra fitaovam-piadiana manendaka an'le olona tena lentaka zany tena ataony. Tena mamono mihitsy izy maraka. Tena mamono mihitsiny. Ka zay zao no angatahana fiaraha-miasa amin'ny fitany filamina. Saika isan'andro tato ato dia efa saika isan'andro. Ankoatra ny fanendahana sy ny aripôsy eny an-dalana mirongatra be ihany koa ny vakitrano. Ny le vakitrano indray mety hoe olona eto tanàna ihany ngamba mahafantatra manao an'ireo dia mety hoe misy tanàna moa tsy loazan'izay misy jiolahy dia mety hoe fieritreretako azy le olona eto tanàna ihany manoro an'le ihany olona avy amin'ny sopatrana fa ahita hoe trano zany no trano olona eto ihany mety manao azy na mitondra namana izy dia manoro an'ilay ihany dia namany manao an'ilay izy. Tena mijaly aloha mandrendrirana tsy araka ny fitenenana satria rehefa mipeka ny amin'ny sasatsasak'alina iny mandra-pahavy adivadiva raina ny amin'ny telo dia tena be zany ny famakiana trano mpamaky trano. Ny alabotry mandeha ankinkio. Misy ihany zany efa mbona mena fahazavana zahay ary fa dia misy manendaka sasany misy manala tena esorony zareo mihitsy. Ny vavahady efa mbo hoe manao aro vavahady dia misy mangalatra hatramin'ny vavahady vy. Ny teto zao vao aingana misy vavahady dia tsy hita le vavahady. Dia zany ny fiahina moa zany ny tahotra mitebiteby ianao zany dia amin'ny asana amin'ny manomboka amin'ny ray alina iny moa dia efa manomboka miarina aloha mihainoheno satria matahotra tena matahotra tokoa aminatin'le tebiteby. Eny an-dalana atahorana ny mpanendaka. Any an-trano tsy matory noho ny tahotry ny vakitrano. Ny lalam-pirenena ihany koa manjaka ny fanafiana fiara. Ny any ambanivohitra efa tsy lazainy intsony ny asan-dahalo. Manampitrotraka ny fidangan'ny vidim-pianana avokoa izany. Ny faran'androany tetika asa angaredona makasika indrindra ny fanadiovana ny ambany tanàna. Tafiditra ao anatin'ny PPAB izy ity na ny programme participatif d'amélioration des bidonvilles izay vatsy ny UN Habitat na ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny trano fonenana vola.
toy izao indrindra ny vaovao mahakasika izay sary sy rindran-tsariny tahiriny aina. Nandritra ny 10 andro no nanaovana ny tetikasa angaredona tamina fokontany efatra teto Antananarivo. Ny tetikasa angaredona dia fanadiovana tafiditra ao anatin'ny tetikasa PPAB ho fanatsarana ny ambany tanàna na ny bidonville. Fokontany efatra teto Antananarivo no nanaovana ny tetikasa fanadiovana sady fampianarana ary fanentanana ny olona ho tia fahadiovana. Isan'ny ohatra ny fokontany nanaovana ny tetikasa ny tao Manaritsoa Afovoany, Atsinanana, Manaritsoa anaty hazo ary Andavamamba anaty hazo. Mbola olana matetika ety anivon'ny fokontany ny tsy fampiny fitaovana sy ny toe-tsaina. 5,000 isam-bolana ny karamam-panadio anatin'ny RF2 isaky ny fokontany. Miisa 12 raha ho an'ny fokontany Andavamamba anaty hazo manokana ny mpanadio. Le toe-tsain'le olona mbola misy an'le na dia efa manentana ara ny fokontany sy ny RF2 amin'le tanina dia mbola misy any hoe ombondray manitsy ndray mifo dia misy any ny sasasany hoe le zatra manarinaran'le fako dia indraindray tsy tokony any amin'ny anarina azy no anariny azy fa dia eny atsipony sasany ary natatatra oharina amin'le talobe zay dia anina fa zay tratra kosa aloha satria amin'izao fotoana efa misy an'le garda canal sy arina miasa dia tonga dia mamy famaizana mihitsy zany zay. Like izy kely zany makany antsanon'olo reny izy mitady karama dia amen'olo anazy le fakony dia le fakony tsy tonga n'lay izy any amin'ny baka lehibe ary fa aririny any amin'ny elakelan-tsano any amin'ny arabe dia nenay koa ny olona atao amin'ny anjotoko fiainan'ireto olona atao amin'ny revera reto zany tsy mivoaka ny angabone fa hitanao any mitatatra anao rino le maloto nefa ny efa tsy azo anarina maloto ny mitatatra na tsy tonga aram-potoana ny ao le samy famaka n'le fako zany tena tsy tonga aram-potoana fa raha tonga fotoana izy tsy isy aloto mahitsy ianao amin'ny zava-tsy savovona be foana le izy zay zao ny olana aty aminay zay satria mifako aty tonga any amin'ny any dia le any nefa ny amin'ny memena le olona amin'ny sisiny natsano iny inzay miparitaka makany amin'zareo satria mela be le tomobile moto. Efa nanomboka ny taona 24 no nisy ny tetikasa PPAB izay napetraka tamina commune telo teto Madagasikara, Antananarivo renivohitra, Moramanga ary Manakara. Ny volana aprily izao no ifarana tanteraka ny tetikasa fa ny angaredona fanadiovana no nifarana ho an'ny androany. Nankalaza ny andro ny mpamorona ny skoto maneran-tany ho an'ny androany. Anisan'ny firenena nankalaza izany isika teto Madagasikara. Niavaka ity fotoan-dehibe ity ho an'ny skoto eo anivon'ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FCKM izany izay nialohavana fanampam-pivavahana tetsy amin'ny foibe FCKM Analakely. Any Miaradina sy Mathieu Prince. 20 febroary 17 20 febroary 20 tsarovana androany daty naterahany Baden Powell mpamorona ny skoto maneran-tany na antsoina ihany koa hoe andro ny mpamorona. Tsy diso anjara fa anisan'ireo nankalaza izany fotoan-dehibe izany ny skoto teo anivon'ny foibe FCKM. Ity fikambanana ity izay manana ny maizy azy eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena amin'ny fitaizana olombanina. Tsy atao mandalo fotsiny ity daty ity fa anavaozana atsiarovana indray ny fanekena izay efa nataony tsirairay. Ny 22 février atsiarovan'ny skoto rehetra ny fanekena skoto nataony. Ka na io zany fanabiazana ny zazavavy na io ny fanabiazana ny zazalahy dia mahatsiaro izany atao hoe mpamorona ny skotisma izany. Ny skotisma dia fanabiazana fikambanana manabe fanabiazana olona ho tonga olombanina ary eo anivony mahafiangonana azy moa dia ny hoe hovavolombelon'i Kristy ary olom-pirenena vanina ho andry ny fianakaviana. Manana lay adidy telo izay tsy maintsy tanterahan'ny skoto dia lay adidy amin'Andriamanitra, ny adidy amin'ny hafa ary ny adidy amin'ny tenany. Misy ampibeazana enina eo anivon'ny skotisma. Misy ny atao hoe fanabiazana ara-tsaina, misy ny atao hoe fanabiazana ara-batana, misy ny atao hoe fanabiazana ara-panahy, misy ny fanabiazana ara-pihetsepo, misy ny fanabiazana ara-piarahamonina ary misy ny fanabiazana ara-moraly. Reo zany no mandrafitra na hitaizana na hikolokoloana amin'ny alalan'ny méthode skoto an'ilay biazina. Dia amin'izay fotoana izay tratra ny tanjona ho tonga olona maleo tena izy, tsy miankin-doha nefa koa afaka mamorona asa ho azy. Dikan'izany zany tena manomana olom-banina ho an'ny fiangonana sy ny firenena ny skotisma.
ny afaka ny fankalazana sy ny fanamariana ity daty manatantara ity androany toy ny isan-taona ny daty ny 12 febroary tahaka izao dia manao ny fanamiana amin'ny masikoto azy ny mpikatroka rehetra eny amin'ny sehatra misy azy avy ho fanehoana ny firaisan-kina sy ny firaisan-po ho an'ny teo anivon'ny skoto FJKM Foibe dia nanatanteraka etsika manokana izy ireo androany ho fahatsiarovana ity mpamorona ity fa indrindra natanterany ireo asa fanompona samihafa izay efa nataony no mariana tamin'ny alalany fanompoam-pivavahana ny arana tamin'ny mpikatroka rehetra sy ireo efa nandalo fanabeazana azy koa toy izany ary notoizana tamin'ny etsika sosialy toy ny fanadiovana ny Foibe toerana sy ny manodidina azy ary ihany koa ny asa soa tsy adino ihany koa ireo etsika fifamizarana fifaliana eo amin'ny samy mpikatroka 22 février 2022 mifaly amin'izay anarase ary mahaiza mampiasa izany amin'izay tratiny ainse skoto otrany skoto malaksa ny vavaon'ny fifamoivozana dia nitrangana lozam-pifamoivozana ny lalam-pirenena fahafito alina tokony ho tamin'ny 7 ora fiara lehibe iray nitondra osy sy ondry noho ny anjera tany anaty antsa natao vohiposa tsy nisy ny ainana fohy nandritra ny sehoan'ny loza fa naratra avokoa ny mpamily sy ny mpanampy azy araka ny nambaran'ny mpamily moa dia noho ny faratsy ny lalana teraky ny orana no nahatonga ny loza efa samy nahazo fitsaboana avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao manoloana ny tranga dia nanao antsoavo amin'ny ministerany asa vaventy ny mpampiasa ny lalam-pirenena fahafito iny ny amin'ny tokony ijerena vahaolana aingana manoloana ny faratsy ny lalana ny vavaony maresaka iraisam-pirenena dia voamaika nampienjana ny toedra raha misy eo amin'ny Ukraine sy Russie ny tsao miely amin'izao fotoana izao miantso any Moscou i Ukraine mba anatsahatra ny famoaham-baovao sy voamarina ataon'izy ireo avitra solondray be sy Andrakoto Malala misafotofoto tanteraka ny vaovao miparitaka manoloana ny krizy ao Ukraine amin'izao fotoana maro amin'ireo vaovao ahely ny tsoay amarinina intsony ny tafika rosianina izao milaza fa nahafaty Ukrainianina vao iraka manokana miisa 5 izay niditra tsokosoko ny faritaniny tany amin'ny ilany atsinanana nanao fanambarana ny ministry ny raharaham-bainy Ukrainianina fa tsy nisy na iray maty tamin'ireo miaramila nalefan'ireo tsy nisy ihany koa ity ministra ity ny fanapohana ny varavaran'ny tsisy tany rosianina nandatanteraka izy ny amin'ny resaka miparitaka mikasika ny fanafiana ny Donetsk na Lugansk miantso ny Moscou ity farany ny amin'ny fanatsarana ny fanelezana tsao manoloana izao ady izao intsakilany Washington nilaza fa nahavoray anarana Ukrainianina maromaro mipetraka ao Rosia izay hovonoina na hogadraina raha toa ka manao ambiletra ihany Ukraine manoloana izao vaovao tsy maro pototra maro miely izao dia efa maro ireo teratany Ukrainianina no miomakomana hialan'ny faritra Rosia nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny tatitra natokana amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 izay nataony fitsarana misahana ny kaonty ary navoaka teo amin'ny page Facebook ny ministeran'ny fitsarana ny zoma fahavalambin'ny folo ny volana febroary lasa teo ny firaisamom-pirenena ho an'ny androany nambaran'izy ireo fa misy tsy mazava ary tsy ao anatin'ny mangarahara no ny tantanana ireo vola ireo ny alirary nombana sy Manorandre Malala vao nitatitra ireto amin'ireo tatim-pitsiriana efatra no volavolainy ny fitsarana misahana ny kaonty ilay tatitra ara-bola natokana hiadina amin'ny valanaretina Covid-19 nivoaka ny fahavaloambinifolo ny volana febroary lasa teo izany hoe mbola tsy voaresaka ny mikasika ny fitsiriana ara-pitantanana ny fampiarana ny drafitra ara-tsosialy ary ny tsenam-baro-panjakana nambaran'ireo firaisamom-pirenena fa mandeha ila ary tsy ampy io tatitra ara-bola io raha toa ka tsy avoaka ny tatitra mikasika ireo 3 amby ny voalaza ireo na intsy ihany koa ireto farany raha nilaza fa tsy voahaja ny fisaraham-pahefana ireo firaisamom-pirenena izay nanamafy fa misy tsy fangaraharana ny nitantanana ireo vola natokana hiadina amin'ny valanaretina Covid-19 ireo nisy nitsokevitra 5 navoakan'izy ireo tamin'ny alalan'ny fanambarana momba izay tsy fahatomombanana izay ka anisan'ny notsindriny ireto farany tamin'izany ny fisiany tsy fanarahan-dalàna nataon'ireo tompon'andraikitra teo amin'ny lafiny fifampivarotana ny tsy faiza mitantany mpitondra ny tsy fitoviam-pijery amin'ireo zavatra iverina ho maika sy lahara-pahamehana raha hoe amin'ny anaran'ny Cour des comptes ilay izy ny tokony navoaka dia ny ministeran'ny fitsarana no namoaka ny liste teo zany no efa nagaganay ihany hoe maiza ho aiza ilay fisaraha-pahefana amin'izay lafin'izay
dia eo ihany koa rehefa namaky ilay tatitra izahay dia hita moa izany le hoe tsy fahatomombanana nisy tamin'ny fitantanam-bola tamin'ny covid-19 iahanay zany hoe sanatria ve misy manambomboatra any le izy hoe efa navoaka ny Cour des comptes le izy kanefa mety misy manovany ao anatin'le tatitra. Io no mahatonga anay hoe mampahafantatra ny olom-pirenena rehetra mbola misy ireo tatitra ireo manetsika ihany koa izahay hoe avoay ireo tatitra ireo satria izay no tena hoe antoko mangararara sy ny tamberinandraikitra eto amin'ny firenena. Ireo firaisamonim-pirenena moa dia mitaky ny amoahan'ny fitsarana misahana ny kaonty ireo tatitra fitsirihana 3 ambiny izay mbola tsy nasipantsiana. Mangataka fangararana bebe kokoa momba ny fanamboarana CVO sy ny tatitra arabolan'ireo orinasa nanamboatra izany ihany koa izy ireo. Misy ny fiapetra raisy ny olom-boafidy amin'ny anarana tokotiko Madagasikara amin'ny fotoana hiatrehana ny rivo-doza toy izao. Anisan'ny soroka ny loza mety ho ateraka izany sy tamin'ny alalan'ny fitetezana sy ny fanentanana anisan'ny tokantrano ary ny fandraisana andraikitra maro samihafa ny eo amin'ny komina Talatamaty distrika Anambohitra Atrimo. Mialirary nombana sy Manora Andriamalala Trany. Efa nanomboka nisy fiantraikany tamin'ny toetry ny andro teto Antananarivo sy ny manodidina androany ny fisian'ilay rivo-doza Iminaty. Ny Vohibeny izay tany amin'ny 720 kilometatra avaratra Atsinanana Mananjary androany tamin'ny 2 ora tolakandro. Tombanana hiditra an-tanety ao amin'ity distrika ity izao alina izao amin'ny 7 ora sy 20 minitra amin'ny tanjaka cyclone tropical na rivo-doza mahery vaiky Iminaty. Manoloana izany dia tafiditra ao anatin'ireo filazana loza manamana miloko mavo ny distrika Anambohitra Atrimo. Tsy ny Andrela fa nandray ny fiapetra mifandraika amin'izany teo anivon'ny komina Talatamaty ao amin'io distrika Voalazy io hiatrehana ny fandalovana ity rivo-doza ity. Natomboka tamin'ny fanentanana ireo mponina ao amin'ny Fokotany 12 ao amin'ity komina ity izany tamin'ity androany ity araka ny nambarany ben'ny tanàna ao an-toerana. Izay eto anivon'ny komina kosa dia miezaka sady amin'izao fotoana izao midiny ny fotony manentana ny olona amin'ny zavatra tokony atao indrindra amin'ny fiarovana amin'ny rivo mahery dia ny fametahana an'ireny gony misy fasika ireny ary io ihany koa ny fanerana sady ireo olona eny ambany toerana ny omailo sy hijery sady ny toerana tokony andehanana rehefa sendra ho avy izay rivo-doza izay ka misy ny tondra-drano. Ankoatra ireo sekolim-panjakana mbola tsy manana toerana andraisana ireo trabona hatreto eo anivon'ny komina Talatamaty. Manantena fiaraha-miasa amin'ireo tompona andraikitra hatrany efa izy ireo araka ny nambarany ity ben'ny tanàna ity hatrany. Zava-misy moa hatramin'izay dia tiany anivon'ireny sekolim-panjakana ireny foana no nandraisan'ny komina raha teto Talatamaty no resahana. Nefa amin'izao fotoana izao nisy ny noty vaovao mivoaka hoe tsy maintsy mila alalana avy any amin'ny ministera fampianarana ny fampatranoana ireny trabony ireny. Na izany na izany aloha mihitsy manantena fa tokony satria raha eto anivon'ny komina Talatamaty tsy manana toerana manokana fa mbola ireny sekolim-panjakana ireny aloha izany zao no atao hoe azo ametrahana an'ilay olona fa mijery toerana ihany izahay fa amin'izao aloha mbola eny dia mihitsy manantena izay fa isy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministera fampianarana amin'izany fametrahana ny trabony izany. Manao fanentanana antsika rehetrarehetra hitandrina amin'ity rivo-doza izay andalo ity satria raha ny vaovao mahakasika azy dia mbola mahery no ilay rivo-doza teo aloha. Miara-miasa amin'ny lehiben'ny distrika sy ny kompanian'ny gendarmerie ary ny mpitsabeny an-toerana moa ny eo anivon'ny komina amin'ny fiatrehana ity rivo-doza Iminaty ity. Voaresaka nandritra ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany ny mahakasika ny fidanga ny vidim-piainana tato anatin'ny taona maro izao. Antony anisan'ny nahatonga izany fiakarana izany ny fiankinan-doha be loatra amin'ny fanafarana entana avy any ivelany ataon'ny fanjakana. Ankoatr'izay dia noresahana androany ihany koa ny tokony hirosoana amin'ny fanaovana fikaonan-doha-pirenena manoloana ny toetra raha misy eto Madagasikara. Ny andindin'izay ary fitian'ny onjalalaina Ranaivomanana sy Tokotry Marolahy. Mamotika ny toekareny Madagasikara sy mahatonga ny fitotonganan'ny lanjan'ny ariary ny fanafarana entana maro loatra ataon'ny fanjakana. Zavatra afaka avokarina eto an-toerana avokoa anefa ny ankamaroan'ireny entana hafarana ireny. Raha ny hita aloha dia tsy misy fiantraikany amin'ny vidim-piainana eto an-toerana ny fanafarana vary ataon'ny fanjakana amin'izao. Ny fanampiana ny tantsaha mokatra ihany no ahafahana mampiena indray ny vidim-piainana satria rehefa betsaka ny vokatra dia vitsy ny hafarana
ka ena ihany koa ny vola mivoaka fa ny zava-misy eto dia metitra be dia be fa ny voaka tsy misy anitra tongana ny vola malagasy dia miakatra amin'ny vidim-piainana satria tadio tsara fa tsiketo dia ny akabetsahan'ny zavatra ho an'tsiketo dia afiany velany daholo maninona satria tsy ampiana tosika koa le fiarina eto Madagasikara zany raha tsy teny fotsiny hoe resaka fambolena izy manao monopole any amin'izao fotoana izao automasiny hoe manao monopole ary tsy misy afa-tsy hita anankiray io ihany fa le anarana fotsiny mondy avadibadika be dia be dia atao ery amin'ny tavoahangy ery lita zany olona anatin'ny manodidina fanjakana ny tompony zany de zany zavatra zany zany rehetrarehetra zany a tsy azonao contrôler fa zany rehetrarehetra zany tsy azonao jerena andevasana inspection d'état zany rehetrarehetra zany tena zavatra marary malagasy amin'izao fotoana izao a ao anatin'ny dégâts cyclonique ao anatin'ny fedena amin'ity Covid-19 ty ao anatin'ny resaka insécurité ary ao anatin'ny resaka fikarany vidim-piainana reo efatreo a tokony ho jereniny mpitondra amin'izao fotoana izao fa tsy any amin'ny resaka dégâts cyclonique fotsiny le mpitondra mihitsy zany a ny tokony tsy ho amin'ny fitondrany itsondra izao efa mena zay telo tao zay izy a fa tokony efa tsy ho tsony satria le fiainan'le malagasy araky ny teninao tao a le eo amin'le ministère 2 iainan'ny mandrafitra ny gouvernement dia tsy misy mba ministère mba positif nanankiray aza na ny behivavy indriza fa any amin'ny tsy mamely daholo ankoatr'izay nilaza ihany koa ny solotenan'ny tanora RMDM androany fa ilaina ny firosoana amin'ny fokoanandom-pirenena raha ny toedra raha eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao no jerena mpanao politika maro moa no efa nangataka ny anaovana izay fokoanandom-pirenena izay anisany amin'izany ny filoha Marika Ravalomanana efa nanentana foana zay avy aty amin'ny jeune RMDM miaraka amin'ny RMDM fohy be surtout ny filoha Marika Ravalomanana zay filohan'ny RMDM tany Tomasina ary manamafy an'izany foana izy hoe ilaina le dinika nasionaly satria agnatin'io dinika nasionaly zany na le concertation mamaha olana be da be maro be zany olana eto Madagasikara na olana amin'ny fampandrosoana na olana amin'ny fandriampahalemana na olana amin'ny ara-pahasalamagna na olana dans tous les domaines amin'ny secteur ministériel isan-tokony dikany ilaigna io ary sy afaky idivirana io zany ka hoy zao hoe accélérer fotsiny monsieur le président le izy amin'ny conseil des ministres rapiso zany hoe any amin'ny faritany na any amin'ny faritra anaovana azy de ataovy ao iavolohana izy na ataovy ao ambostroatra io enapany fagnarasika teto de avoay aingana le izy saika ireo olona akaiky ny fitondrana no hita fa mahazo tombony amin'ny fanafarana vary sy vokatra maromaro ataon'ny fanjakana amin'izao fotoan'izao ny fanampiana ny tantsaha amin'ny famokarana ianatra eto vahaolana ialana amin'izao fidangana ny vidim-pianana izao dia izay ary no manakatona ampiazin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany Global News ny famerenana amin'ny fandaharana ahoana marina ary ny horonan-tsary Honest Fify no arahanao rehefa avy eo rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao veloma ho amin'ny rapisy indray ary tompoko